Iverina kely anatin'ny asa sosialy isika nisy moa ny hetsika nampitondraina lohateny hoe Best Time of Opera izay nokarakarain'ny Rotary Club Mahamasina tetsy amin'ny FM Analakely izay nokarakaraina indrindra moa tafiditra ao anatin'ny fanamarena fa 10 taona nanaovany hetsika fanangonam-bola ao arahantsika raha hoe nanahoana ny akon'ity hetsika ity. Fahombiazana tanteraka no azon'ny Rotary Club Mahamasina izay nikarakara ilay fampisehoana nampitondraina ny lohateny hoe Best Time of Opera tetsy amin'ny FM Metsy Analakely. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 10 taona nanaovany hetsika fanangonam-bola ity fampisehoana ity. Io moa zany hetsika fanaona isan-taona fitadiavana vola amin'ny asa soa ataonay zany amin'ny vahoaka. Ka misy tetikasa maro izay ataonay foana, misy koa tetikasa vaovao, dia izao zavatra ataonay izao zany dia tetika anankiray fanaona isan-taona efa 10 taona zao nanaovanay anazy resaka ohatran'ny hoe spectacle izy, opéra na métier musical. Ny amin'ity moa zany dia fitamaram-be an'izay 10 taona zay zany tsara indrindra rehetra no aseho anay. Ny antony dia izao, misy ireo sekoly izay ampianay ankizy sahirana, misy koa zany le fanaovana itony vovon-drano sarona tony zany misy pompe izy izay ataonay koa, dia misy koa zany borne fontaine ao anatin'le tetikasanay daholo amin'ny taona miditridry le izy. Ny kompania Rimial nasaina manokana nafana ity comédie musicale Best Time of Opera ity izay nikarakarain'ny Rotary Club Mahamasina. Nahafapo tanteraka ireo mpijery ny fampisehoana nataony satria dia nampisehoany mahamaty azy tanteraka ireo mpanakanto. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa